Mampalahelo ny toejavanisy omaly voalohany volana Aogositra 2024. Mpianatra mitaky ny amoana ny vatsim-pianarana izay tsy noraisin'izy ireo nandritra ny volana maromaro no notifirin'ny mpitandro filaminana teo amin'ny andriny. Mazava ho azy fa goaka tanteraka teo ankaikin'ny masony ary nandeha toy ny rano eny amin'ny pompy. Tsara marihana mpitandro filaminana nitifitra teo amin'ny andriny fa kosa tsy afa miala amin'ny diafera ity reto tompon'andraikitra maromaro ireto. Toy ny filoham-pirenena, Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta, ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny maro hafa. Ny tena zavanisy nefa tsy nisy niseho tompon'andraikitra ireo olona nitanisantsika teo. Ohatra resaka amin'izany filoham-pirenena, araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mandihy mankafy fiainana ny filoham-pirenentsika no sady mamita hiraka any ampitan-dranomasina. Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta kosa dia tsy nahinona feo na dia indray mandeha aza manoloana ny fitifirana mpianatra teo amin'ny tarehany. Manome tsiny tanteraka ny mpianatra manao fitokonana ny ministry ny fanabeazam-pirenena mpisolo toerana. Raha ny amin'ny manokana dia tsy misy tokony hitokonan'ny mpianatra fa ao anatin'ny fanomanana famohanany boursa an'izy ireo ny avy eo amin'ny ministry ny fampianarana sy ny fanabeazam-pirenena. Tsy te hanao resaka maro kosa isy tindrandrena solonyaiko. Ny azy dia izao, aloavy ny boursa ny mpianatra izay tsy naloanareo avy tao amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena na mametra-pialana rehefa tsy mahay, mametra-pialana rehefa tsy mahafehy ny asany. Ndao ratsaka ankaiky ity tranga ity. Somary efa volana maromaro ny mpianatra no nitaky ny amoahana ny vatsim-pianarana izay tsy noraisin'izy ireo nandritra ny volana vitsivitsy. Nandalo ny dingana rehetra izy ireo, nitaky ampilaminana, nitaky tamin'ny alalan'ny fanomezana feim-potoana ny fitoram-panjakana. Fa tsy nahitana vokany izany. Tsy nisy ny haino. Voatery tsy maintsy nandalambbe ireo mpianatra nitaky nanao fitokonana mahakasika ny amoahana ny boursa izay tsy noraisin'izy ireo. Somary efa maromaro no ny nanaovan'izy ireo fitakiana teo amin'ny toerana misy azy ireo teo amin'ny Ariany Université. Fa ny volan'ny volana Aogositra no tena nafana ny fitakiana ary romotra tanteraka ny mpitandro filaminana. Vokatra izay dia izao, mpianatra iray no naratra mafy teo amin'ny lohany nandritra ny fitokonana fitakiana boursa nataon'ny mpianatra teny Vodivorona. Ninia notifirin'ny mpitandro filaminana bomba mandatsa-dranomaso teo amin'ny lohan'ny mpianatra ary naratra mafy no sady goaka tanteraka teo amin'ny tapikandrina ankaikin'ny maso. Ny tena loza dia izao, tsy tifitra any amin'ny kilometatra maromaro no nataon'ny mpitandro filaminana fa teo eo amin'ny 15 metra no elanelana nitifiran'ny mpitandro filaminana azy. Izany hoe mafy dia mafy tokoa ny herin'ny bala izay nivoaka tao anatin'ny basy notifirana ny tarehan'ny mpianatra. Araka izany, vaky tanteraka ny lohan'ny mpianatra vokatra izay bala izay ary nandeha ratsy ankijanona. Vokatra izay tsy maintsy nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly Ashera ilay naratra mafy. Fa tsy nijanona treo ireo mpianatra satria ny tanjona dia tsy ny voatifitra fa ny amoahana ny boursa. Ny tanjona dia tsy ny ahazo bomba lacrymogène fa boursa izay tsy noraisin'izy ireo tao anatin'ny volana maromaro. Fa ny mahagaga nefa bomba no omen'ny mpitandro filaminana azy ireo. Bomba mandatsa-dranomaso no natolotry ny fotoanam-panjakana ho vahaolana ho an'ny boursa izay tsy noraisin'izy ireo. Mampalahelo ny toejavanisy. Araka izany, mbola notohizan'ny mpianatra ny grevy izay nataon'izy ireo, ny fitakiana izay nataon'izy ireo, ary mbola nirefodrefotra ny bomba mandatsa-dranomaso ary tsy nijanona izany raha tsy nirava ny mpianatra. Toy izao ny fitantaran'ireo mpianatra izay nanatry maso ny tifitra izay nataon'ny mpitandro filaminana teo amin'ny tarehan'ny naman'izy ireo. Zay niaraka teo izay roalahy dia tena hoe io tonga dia tety mihitsy za tena nahita ary tena malahelo satria raha lahako izy iny. Io dia goaka be io masony io fandehan'ny rano io dia ohatran'ny fandehan'ny pompy. Raha ny raha very teo natambatra tena litra maromaro mihitsy. Torana mihitsy izy, torana fa tsy saika torana le nentina tany efa torana mihitsy izy. Tena malahelo izay mpianatra amin'izao hoe za ve natao anay rehefa mba mitaka ny zonay izay. Nokendrena teo amin'ny tarehany mihitsy no nahavoy io mpianatra iray naratra io hoy ireo mpianatra teny Vodivorona teo amin'ny 12 metatra miala ny mpitandro filaminana manso no nisy azy raha ny nambariny ireo mpianatra nanao fitokonana androany. Naratra ny mpiara-mianatra aminay. Ny fomba naratra anazy tsy hoe tsy fananina fa avy hatrany tonga dia tena mitare. To dia nifisena izany mitare. Fanontaniako dia hoe taiza ireo hoe moreko nampianarina gestion mouvement de foule. Taiza misy an'izany hoe grevy
de ampianarina hoe ahoana ny gérena reto grevy reto de tonga de ny amtareny tifitra lacrymogène taiza nisy an'izany tsy nampianarina ve izy ireo gestion mouvement de foule mihina fa ampianarina ny amin'ny école zany tena tesitra mpianatra sonay ny takinay elanelana 20 mètres teo roapolo metatra teo a nilanelan'ny mpitandro filaminana sy ataoko hoe tsy mpitandro filaminana tsony ngamany 15 mètres nilanelana mpianatra sy zareo emoraiky avy hatrany nefa tonga de ohatrany hoe tira boporto ngamany nataony zareo anay tonga de ny visé any lohan'ilay namanay tonga de le tsy tena hoe le vingeza be le anaty lacrymogène bomba sourdisson le izy fa mbola tsy mipoka ary aloha de tena mitarehany avy hatrany le izy a zay ny hevitra hoe tsy nisy nininy kaizika efa torana aloha izy a de nitsoka aloha izay de zay vao nijery anazy a efa fienraha be ny goudron sy ny akanjony tsy tonga ho azy ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana fa tifitra natao fanahiniana tifitra teo amin'ny elanelana 15 mètres fotsiny nanamafy ity mpianatra ity fa vaky tanteraka ny karandohan'ilay mpianatra notifirin'ny mpitandro filaminana ary teo ankaikin'ny masony ny janonan'ilay bala atahorana mety ho jamba tanteraka atahorana mety misy fiantraikany mafy eo amin'ny toe-pahasalamana ara-batana sy ara-tsaina fanampin'izay naneho hevitra ity mpianatra ity mampametra-panontaniana ihany hoe mahafeny asany ve ny mpitandro filaminana sa ahoana fantatra izy ireo tsara fa 15 mètres ny elanelana fa nahoana no tifirina amin'ny tarehy nahoana no nokendrena ny tarehan'ny mpianatra ny tanjona ve hamodika mpianatra sa hoe zay mihitsy ilay tsy fahaizana mahafeny asana tsy nampianarana mpitandro filaminana ve mitifitra tongotra na mitifitra tanana raha mahatsikatra tsara isika tsy masahy miseho tarehy ireo mpianatra izay mitaky ny zony vokatriny tsy fisiany demokrasia eto amintsika matahotra sao de ho faizin'ny fitonam-panjakana izy ireo amin'ny fitakiana bourse matahotra sao de ho gadrain'ny fitonam-panjakana izy ireo amin'ity fitakiana vatsim-pianarana izay tsy nalohan'ny tompona andraikitra ity mampalahelo ny tazava-misy nefa demokrasia dradradradraina isanandro nefa hita miariary fa tsy misy izany ary tsy mentsiny reto mpianatra reto no tsy masahy miseho tarehy noho izay antony izay fanampin'izay nanamafy ihany koa ireto mpianatra reto fa mampametra-panontaniana ny fitonam-panjakana hatreto tsy mitady vahaolana fa ny ataon'izy ireo dia miandry ny mpianatra manakorontana miandry ny mpianatra midina an-dalambe miandry ny mpianatra mandoro kodiara ary manao fitakiana amin'ny fofeny fahatezerana vao mandray andraikitra ny fitonam-panjakana fa maninona tokoa no atao an'izany ny mpianatra rehefa manao izay fitakiana izay ny mpianatra zay vao mikoropaka mitady vahaolana ny fitonam-panjakana ary ny vahaolana tadiavin'izy ireo dia tena loza fa vahaolana entina anakonana ny olana izay miseho androany fa tsy vahaolana long terme abaribarin'izy ireo tokoa fa fitondram-panjakana incompétent no misy eto amintsika le izy andrasana fitakiana foana izy efa fantatra hoe ilainay le izy fantatra le izy hoe gré foana rehefa tara le izy vao amin'le izy mbola atao tara foana finina mihitsy zany tena tsy mety sony raha toy izany ohatr'izao fampianarana sy firenena ny ampandrosoana nefa ny mpianatra ary atao ohatr'izao foana tsy maro resaka amin'ny fitonam-panjakana isy tendrandrena solonyaiko solombavam-bahoaka voafidy tao toliara ny azy dia zao aloavy ny volan'ny mpianatra aloavy ny vatsim-pianarana izay tsy nalohanareo tsy bomba mandatsa-dranomaso tompoko no takin'ny mpianatra fa vatsim-pianarana tokony ho menatra ny fitonam-panjakana tsy mahaloa vola latsaky ny 7 euro vola latsaky ny 7 euro tsy fohy ny fitonam-panjakana omena mpianatra izay ho avy ny firenena ny tena loza vola latsaky ny 7 euro no saika nanesoran'ny fitonam-panjakana ny mason'ny mpianatra mitaky ny zony mitaky ny vatsim-pianarana izay tokony ho azony rehefa tsy mahay no sady tsy mahafeny asany hoy izy tendrandrena soniako dia oka ametra-pialana tsy tokony hamenatra izany raha ny volan'ny mpianatra mahamenatra na mitantara azy aty andafy bourse ny mpianatra anankiray ane ka latsaky ny 7 euro latsaky ny 7 euro ny mpianatra nefa io vola io dia tena zava-dehibe amin'ireo mpianatra mampalahelo mahamalagasy ko
hoe 7 €. Latsaky ny 7 € ny bourse. Very maso le zaza, vonoina le zaza, samborina le zaza. 7 € tsy vitatsika. Manarak'izay mitaky ny hitondra ny fotoanam-panjakana fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy, indrindrandrindra fa ity tsy famoahana ny bourse ny mpianatra ity. Mitaky ny fotoanam-panjakana hitondra fanazavana ho an'ny mpianatra izay tokony handray an'ity vatsim-pianarana ity. Inona marina no tena zava-misy, inona marina ny tena zavatra mitranga, fa aoka izay ny famokisana ny lainga ny vahoaka malagasy. Ampy izay ny lainga ataonareo amin'ny mpianatra izay mianatra eny amin'ny anjery manontolo. Ka mangataka izahay maharay ahy, mahalehibe ny mpanoatra koa, mangataka aminareo tompon'andray mba hitondra fanazavana ary solodolo ny lainga rehetra hoe atao karta io hoe hodiovina ny université. Nanam-potoana isika, nanam-potoana tsika nanao an'izany zavatra zany, fa tsy hita ny marina. Fa ambarao ho fantatsy ny vahoaka malagasy rehetra, ambarao ho fantatsy ny ray aman-dreny rehetra, ambarao ho fantatsy ny ireo mpianatsy ireo misy vola ve, misy vola ve ny fanjakana sa tsisy vola. Nanamafy ihany koa isy tenandrena solony aiko fa tompona andraikitra feno ny fitondram-panjakana manoloana ny fidivirana mpianatra. Fantatra fa ny zandaro no nitifitra teny amin'ny vodivorona, fa ny fitondram-panjakana no nanome baiko. Zany hoe ny fitondram-panjakana no nitifitra ireo mpianatra izay mitaky bourse, mitaky ny zoany, mitaky ny vatsim-pianarana izay tokony ho sitrahany. Dia ireo zandary ireo tsy hoe fiarovako azy manokana, fa tsy sitrapony no mandefa bala ohatran'ireny na mandefa bomba mandatsaka ranomaso. Fa tsy zanany zareo koa reo, fa orda azo zareo. Ary responsabilité tsika mpitondra izany. Toy izao kosa ny reaction ny vahoaka mpikirakira tambazotra antserasera manoloana ny fitivirana ny mason'ny mpianatra teny vodivorona. Tonga dia zanaky ny filoha afaka fanadinana baka tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa zay no tao an-tsain'ny vahoaka mpikirakira ny tambazotra antserasera Facebook. Ny zavatra tsapany olona dia zao: mianatra ampitoniana tsy misy olana arabola ny zanaky ny filoham-pirenena ary mianatra any ampitan-dranomasina. Tsy mitomany 7 € avy any amin'ny fitoeram-panjakana, tsy mitomany ny azo vatsim-pianarana eny Ankatso na eny Vodivorona na eny amin'ny université hafa. Tsy misy mahaory azy ireo, tsy misy mahasakana izy ireo amin'ny fianarana satria zanaky filoham-pirenena. Ny vola misy, ny arena misy, ny fahefana sy ny sisa sy ny sisa. Araka izany, tsy misy maharary ny filoham-pirenena ny maharary ny vahoaka madinika, ny maharary ny zanaky ny vahoaka malagasy madinika. Toy izao kosa ny reaction Kotrila Maitsoambo manoloana ny fitivirana ny mpianatra teo amin'ny andriny. Pejy mpilelaka ny fitondram-panjakana no ny mentionné tao amin'ny page Facebook. Dia tsy pejy inona akory zany fa serasera mada. Toy izao nambarany: bourse ny mpianatra 7 € ary tsy voalohany fitondrana rovan'ny lisan'ireo. Dia izaho mpanasa vilia ity no ambanin'ny lisany isan'andro. 7 € zany vidin'ny labiera fisotroko rehefa manao live eto amin'ny Facebook, nefa hitifiran'ny mpitondra tanora malagasy izay te handranto fianarana. Toy izao kosa ny fihetsiky ny fitondram-panjakana. Ny paritaka tato anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ity ampahan'ny orinantsary ny filoham-pirenena izay mankafy fiainana, manalazy ary no sady manao iraka any ampitan-dranomasina. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mandihy mankafy miaraka amin'ireo délégationna malagasy izay niaraka taminy.
tsy nahinona fe kosa ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa na dia efa ho faty aza ny mpianatra eny votoforona. Izy mahalala mety tsy manana vahaolana amin'izany izy. Toy izao kosa ny réaction'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mpisolo toerana. Tsy misy izay raharahiana ny mpianatra izay notifirin'ny mpitandro filaminana teo ankaikin'ny masony izay saika maty teny votoforona, fa ny azy dia manome tsy tanteraka ny fitakiana sy fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra. Tsy mitombona hoy izy ny hetsika sy ny fitakiana nataon'ny mpianatra mahakasika ny fitakiana ny vatsim-pianarana. Tsy marina ny filazana fa tsy mandray andraikitra ny ministeran'ny fampianarana. Tsy marina ny filazana fa tsy mandray andraikitra ny fitonam-panjakana. Tsy misy afaka milaza an'izany hoy ity ministra ity. Nilaza izy fa efa ao anatin'ny famoahana sy fitadiavana vahaolana mahakasika ny famoahana ny vatsim-pianarana ny fitonam-panjakana fa indrindra ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ka tokony mahandry an'izany ny mpianatra ary tokony miandry izay procédure rehetrarehetra izay ataon'ny fitonam-panjakana. Araka izany dia nampiseho ity ministra mpisolo toerana ity fa tsy manana fo mangoraka amin'ny mpianatra izay mitaky borsa izy. Tsy manana fo mitempo amin'ny mpianatra izay saika maty notifirin'ny mpitandro filaminana izy. Ary tsy ny alatsiny mazava ho azy ary tsy miraharaha afa-tsy ny sezany izay misy azy ankehitriny. Ilay antony fitakiana izay atao izy ny fihetsiketsehana dia tsy mitombo ary tsy azo ekena ny ilazana fa tsy mandray andraikitra ny fanjakana ao anatin'ilay izy. Nanamarika izy fa mbola ao anatin'ny mifantina lisitra ny olona tena tokony hisitraka ny vatsim-pianarana ny fitonam-panjakana ary izay zavatra izay no mahatonga ny procédure somary miandriandry kely. Efa hivoaka ny lisitry ny mpianatra hisitraka ny vatsim-pianarana telo volana faharoa io amin'ny herinandro avy io ary hanomboka ny fandaovana ny vatsim-pianarana. Tsy hoe satria nanao ny hetsika ianareo dia natao an'izay efa nambaratra ny ombeny fa ny famoahana ny volam-panjakana, fitantanana ny raharaham-panjakana dia tsy maintsy manaraka ny papaika procédure hozy isika. Mbola no hamafisy indray ny fanamarinana ny lisitra misy anaran'ny mpianatra izay hisitraka ny vatsim-pianarana no mahaela ny famoahana ny vatsim-pianarana izay tsy nora sy ny mpianatra nandritra ny volana vitsivitsy. Izany hoe tao anatin'ny 3 volana efa-bolana izany mbola mifantana ny anarana ny ministera. Mba lisitra ohatrany ahoana loatra ny ataon'ny ministera izany nefa efa 5 efa manao ny ezaka rehetra ny fitonam-panjakana ny amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa. Anteriko manokany amin'ny resaka hoe trano fidiovana fanadiovana ny rano sy ny jiro. Efa misy ireo nahazo ny atao hoe teti-bola ao amin'izany fa ny zavatra tsy azo adino ny tsenam-barim-panjakana. Araka nambarako teo famoahana ny volam-panjakana dia misy fotoana izany ary misy drafitra ny famoahana azy. Noho izany ny vahaolana any amin'ireny tsy hoe tsy mijery ny fanjakana fa mijery ny fanjakana ary manao ao anatin'ilay izy. Somary nandrisy fanantenana ny vahoaka malagasy ity resaka nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ity manoloana ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra sy ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitandro filaminana. Nietrehitra ny olona hoe manana fo mangoraka amin'ny mpianatra izay notifirin'ny mpitandro filaminana ity ministra ity. Fa saingy tsy misy izay raharahiana an'izany. Ny azy manokana dia misaotra ny mpitandro filaminana, nandray andraikitra, nandamina ary nampandry ny filaminana. Tsy azo ekena hoy izy ny fanakorontanana toy ny nataon'ny mpianatra teny votoforona. Tokony maneho hevitra ankalalana sy ampilaminana ny vahoaka malagasy hoy izy satria mpianatra dia tokony ahay maneho hevitra ampahendrena sy ampilaminana. Nanao antsoavo ho an'ny mpianatra rehetra izy mba hiverina anam-pianarana hianatra hiatrika ny fanadinana tsy ho ela. Tsinjovy ny ho avinareo hoy izy na dia tsy mahazo borsa aza. Tsinjovy hatreo ny examen hoy ity ministra mpisolo toerana ity. Fa hisorika tona ny mpitandro ny filaminana izay mandamina tokoa ny filaminana satria ny fetrany fahafahan'ny mpianatra manao fitakiana dia tsy tokony hanelingelina mihitsy ny fiainan'ny mponina sy ny vahoaka manodidina. Noho izany ny fioaram-pefy ao anatin'izay verinao fitakiana dia tsy maintsy andraisana ny fepetra mifanaraka ny lalàna ao anatin'izany ary tsy misy antony tokony hitondrana ho amin'ny akorotana ao anatin'ny resaka fitakiana isa-tsokajiny malalaka ny faneho-kevitra sy ny fitakiana sokatra ny varavaran'ny ministera azo resahana ny zavatra rehetrarehetra fa ny afatra ho anareo zandry izay mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny verena mianatra dia farany ny taom-pianarana fa hiatrika fanadinana ianareo ny amin'ny hafanareo miakatra kilasy indray amin'ny manaraka. Etam-pamaranana dia izao mazava izao fa tsy manana vahaolana ho an'ny mpianatra ny fitonam-panjakana. Mazava izao fa tena fitondram-panjakana incompétent no misy eto amintsika eto Madagasikara antsika ity. Hatreto aloha efa 9 taona mahery be izao no nahateo an'ny Flo Andry Rajoelina
sy premier ministre lehiben'ny gouvernement fa tsy nahita vahaolana amin'ity resaka fampianarana ty izy ireo fa mbola teo ihany teo ka noho izay zavatra zay tokony ametra-pelana araka ny teny nataony Sitendrandrena Soloniaiko rehefa tsy mahafeny asany rehefa tsy mahavahaolana ho an'ny mpianatra vahaolana maharitra no takiny rehetra fa tsy ny vahaolana entina anakonana ny toe-javamisy ankehitriny vahaolana izay mitondra makany amin'ny fampandrosoana sy filaminana araka izany dia oharantsika miandalana eo ity afera ity ary zay ihany koa mamarana ny videontsika androany azadino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray